Mpianatra kabary miisa 500 no navoaka tamin'ny fomba ofisialy rehefa navita fiofanana nandritra ny 7 volana ny faran'ny herinandro teo. Afaka miatrika asa avy hatrany izy ireo raha ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana Ampinga. Ity ivon-toerana raha teo no niantoka ny fanofanana. Antsiva no anarana ny salohany reto andian'ny fahasivy navoaka ny Ampinga ity. Ny fikambanana izay mamoaka mpiofana isan-taona. Ny fampandrosoana eny fotony no soataovana malagasy no isan'ny tanjon'ny fikambanana izay arahan'ny misalaha amin'ny ministeran'ny kolotsaina. Mbola manana anjara tsara ihany koa ny fikabariana eto amintsika noho ireo tao asa rehetra miankina aminy hatramin'izao, hoy ny filohan'ny Ampinga. Ireo tanora ireo aloha zany zao dia efa misy sampana fanantenana ao aminay dia tazominay ao amin'ny fanantenana zany sampana fanantenana ireo izay hitanay fa miendrika sy tsara indrindra anampy anay ihany koa satria izahay nahazo mamem-pona dia mizara mamem-pona dia tsy afaka ny zary izay raha tsy misy olona manampy anay zany ao anatin'izay. Izahay ihany koa dia mamokatra ny antsoina hoe mpampianatra satria izahay dia manana tanjona hanokatra fampianarana any amin'ny faritra dia ireo izay hitanay zany fa mafy an'ny fitsipitenenana tsy mafy tsy mpanoratana ary mahay mitondra tena ary manana talenta mampita an'ilay fampianarana zany dia horaisinay ho ao amin'ny fikambanana izany izy ireo manana ho avy tsara zany ireto andiany ireto satria ny fianakaviana no isan'ny manosika azy voalohany indrindra ao anatin'izay. Ny salatolan'ireo tanora ireo misy ny zaza efatra taona ary misy ny zokony indrindra 12 efa ela ny tsy nisy fanomezana ny maro-boninahitsy ny mpanakanto izany mangataka zany izahay fikambanana mba atao isan'ny taona ireny fanomezana maro-boninahitra ny mpanakanto ireny fa tsy rehefa misy vonina mahazo an'ilay mpanakanto vao io vao mitodododo hoe mietsaka an'izay maro-voninahitsy ny kanto izay. Rehefa misy ny zaza teraka kabary zay satria misy an'ilay antsoina hoe kabary terabao mandeha tonga ny olona. Rehefa tonga indray ny fahatandroana dia tonga amin'ny resaka fanambadiana izy dia kabary zay. Rehefa sanatria tonga ny fahafatesana tsy afaka miala amin'ny olombelona izay kabary ihany koa izany zany hoe manana ny toerana zany ny kabary amin'izao. Fiainam-panao politika fa eto amin'ity toerana ity kosa dia fiainantsika mianakavy miara-piaina tsy mamaly olona mamiavina ary ny tonga tsy miarahaba na manotezitra. Isika izao tokoa mantsy ny tahaka laingilaingy voatavo ka misampy anazy misampy any roa ka ny fotony iray ihany. Isika izao tolorana ny arahaba ko arahaba manao soarosoavy na tomboky vavy arahaba manao ny tsara hosaroana tomboky lay.